5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmène. La boutique des marques Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluajiv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Nitontolona ho nivondriny kandidara ny fanambarana nataon'izy ireo androany isan'ny tsekena ny voka-pividiana ny voakeo manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa. Maro ny fahadisoana tsikatra amin'ny fironam-bokatra voakany seni mikasika ny fividianana teo tsy jamba ary mahafantatra ny marina ny vahoaka hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika androany. Efa manomboka ny fizaran'ireo fampanantenana nomen'ny TGV ireo mpifidy azy eny amin'ny QG sy ny tranony ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony raha ny fantatra ihany koa mbola itoza any ary tsy miova ny toerany. Tsy mifanaraka amin'ireo tondrozotra taky ny vondrona iraisam-pirenena ny nanatanterana ny fividianana ny 9 Novembre hoy ny mpandrindra nasionaly ny Antoko HVM. Takalonaina mahery ny ronjato no tsy fantatra mazava amin'izao fotoana nanovonoa ny Hamas ny tana azy nanamony ainy nandritra ny fanafihan'ny Israely 12 andro teo arian'ny siniady eo amin'ny Israely sy Hamas. Ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboka lasy tongovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity aly ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao aterina ny arahaba ary manasanao ihany koa anaraka izany ety ampanomboana dia ilana tsiny ny fahatarana no lafo ny fanomanana fa entintsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity mitonontolona ho ny vondry ny kandida araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Andraharo tamin'ity androany ity. Isan'ny tsekena ny voka-pividiana ny voakeo hoy ny fanazavana manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa mitoy ihany koa ny tolona ho an'ny fampanjakana ny tany-tan-dalàna sy ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Henri Florian. Ny tolakanto teo no nanao fanambarana teny Andraharo ny vondry ny kandida manoloana ireo fanontaniana marobe azapetraky ny olo-pirenena mba hikasika ny tony hetsika sy ny fitakena ny amerina ny Madagasikara ho tany tan-dalàna na mafisy ny vondry ny kandida nandritra izany fa mitoy ny tolona ary tsy anaiky ny voka-pividianana ivoakeo izy ireo miaraka amin'ireo vahoaka malagasy mpanarady azy izay nampiseho ny tsy fankasitrahany iny fividianana iny. Ny zavatra ambara dia ny hoe mitoya ny tolona izay natomboko ny collectif des candidats ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Zany tolona zany efa fantatrareo ireo fangatahana nataonay hatramin'izay fa amin'izao fotoana izao dia mbola miampy indray ny tsy fanekena iny valim-pifidianana izay ezahana atao amboletra ihany koa amin'izao fotoana izao io ka dia eto izay dia manentana ny vahoaka malagasy tsirairay avy eran'ny Madagasikara amin'izay andraikitra tokony ho raisiny mba hanohizana ny tolom-bahoaka io azonareo atao amin'ny sehatra maro samihafa zany tolom-bahoaka zany satria samy tsapantsika androany maro anisy itsika amin'ny fitadiavana ny fanovana ary indrindra ny fiarovana ny fahamarinana sy ny verenany ny tena fahaleovantena marina ho an'ny Madagasikara ka dia manao antsoavy zay mba hijoroany vahoaka malagasy tsirairay avy amin'izay fandraisana andraikitra hanohizana ny tolom-bahoaka io zay tsy eto Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara malalaka ny sehatra mitoy ny tolom-bahoaka ahafahanareo maneho amin'izay ahafantaranareo sehatra sy fomba anehoanareo an'izany fa izahay kandida mpitaridalana hatramin'izay dia mbola eo akaikinareo foana amin'izay ezaka tiany vahoaka tsirairay avy na isam-pokotany na isaky commune na isaky ny faritra ho atao anatanterahana atsakany sy andavany sy andratrarana ny tanjona amin'ny tolom-bahoaka ny arahana dia ny ananana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra mba tsy isiany ny krizy mifameriny verively
miverimberina eto Madagasikara fa indrindraindrindra ihany koa mba ho tena malagasy marina ny tantana ny Madagasikara. Efa manomboka sady ny fitaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny voaka malagasy raha ny nambaran'ny collectif de candidats ary tsy miova ny tajony tolona raha ny fanazavana trany. Amintsika miresaka zao be da be le olona voafitaka hoe tongava fa mena vola ianareo dia nareo malala tena instructeur hoe le vola zaraina dia amin'izao fotoana zao koa dia nisy ninaga fa hoe raha ohatra nareo tsy mifidy an'ity dia alefa affectation na mena sage amin'ireo andreo dia ny tolona ho ataonao zany hoe miantso an'ireny olona mahatsapa hoe fitaka be tamin'ny nanaovana anady nanaovana fampelezan-kevitra fitaka be daholo nataondreo mbola itoy fitaka io ary nazy fitaka slangy mihitsy zay zava-toza dia le olona kely valala tsy fantady ariny zao voafitaka dia anampy an'ireo sika dia izy ireo na zay laoko zay anateviny dia le zay nietsika nataon'ny candidat lasa novaina hoe tolom-bahoaka am'izay vahoaka am'izay zany miaramasamay mitony zao fotsiny any hoe zavatra nitakiana hita amin'ny voalohany dia zao hoe tena tsy manaiky anio seny io zay satria tsy mandearaka ny tokony misy mihitsy le fikarakarana zay nataony amin'ny fanomarana fifidianana ohatra mazava mihitsy nge renation'ny télévision reny sy ny reniteniteneny reny hoe tsy mitovy ny total ny vato azo sy rehefa tambatra le vato isaky mandeha efa pirofo mitoaka amin'ny tena zany ary be da be faharoa tsy manaiky an'io asesy io fa io doany mifototra ary io mifosotra na tonga an'izao tsy fampatisian'ny mpitondra sy ny vahoaka zao na dia efa tena zany professeur Anjevo zay malala tsara am'ilay izy dia tena tsy afa-miala mihitsy izy io hoe raha tsisy azy zany hoe tsy azo voalozana nefa voalozana reny tamin'ny sasany zay zany anankiray. Manoloana ny raha matahory izay ataon'ny mpitondra fanjakana fa hisambotra an'ireo izay maneho hevitra nambaran'ny collectif de candidats fa ny lalam-panorenana malagasy no mila malalaka ny fanehoan-kevitra ary tsy emotra izy ireo na eo izany raha matahory. Ao anaty lalam-panorenantsika mazava tsara fa malalaka ny fanehoan-kevitra ary tsika dia niratifie an'ireny charte iraisam-pireneny reny ary voalaza lalam-panorenantsika koa fa reny charte iraisam-pireneny reny dia ambony lalànantsika rehefa niratifientsika dia ao anatin'ireny charte reny dia mazava fa malalaka ny fanehoan-kevitra ho an'ny olona tsirairay avy ka tsy fantatro hoe rehefa tsy candidat nareo dia azo atao an'izao dia sambory daholo ary zany mivoaka malagasy 30 tapiso fa tsisy candidat tsony ange ireo zany tsy afaka maneho hevitra tsony zany rehefa olona voaka malagasy manomboka androany efa miangavy anareo namana mpanao gazety mba hampafantatra tsara an'izay lalàna misy eto amintsika any koa hampatsiahany lalàna misy eto amintsika sy voalaza ny lalam-panorenana fa tsy hoe hivoy amin'izay hevitra diso rehetrarehetra zao akory ny ao anatiny eo ary raha ireo tompona andraikitra na amin'ny tribunal na mpitandro filaminana mahalala an'izany lalàna zany daholo fa tsisy anankiray tsy mahalala an'izany akoriny ka zay tambola alohan'ny fifidianana dia voasakatsakana tsy afaka ny teny nandritry ny fifidianana voasakatsakana tsy afaka amin'ny teny dia orinan'ny fifidianana dia mbola sakatsakana tsy afaka amin'ny teny zay le tolona atao androany hoe tsy afaka toizana tsony any toe-tsaina ohatran'izany satria manimba firenena. Tolon'ny vahoaka malagasy no atao amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny collectif de candidats atrany ary toy ny tolona ary tsy jano izany na efa vita aza ny fifidianana. Hitantsika eo ny fivoaran'ny tolona sy ny paikady samihafa ao anatin'izay fa maro ny fahadisoana tsikaritra amin'ny fironam-bokatra voakan'ny seni mikasika ny fifidianana natao ny 9 Novembre lasa teo. Nisy ihany koa ny kajy ny aingava ny fotony amin'ny mpandaniana ny kandida larana fatelo nandritra ireny tsy jamba ary mahafantatra ny marina ny vahoaka malagasy ho ny mpanao politika naneho ny heviny mahakasika izay tamin'ity androan'ity gaeton andriatsilavo. Miainga ve ny fotony ny kajikajy rehetra ataon'ny mpitondra ahafana mampitombo ny tahan'ny olom-pirenena tonga nandatsabato ny 9 Novembre lasa teo. Natao ihany koa izay fomba rehetra ahafahan'ny kandida larana fahatelo mahazo vatomaro nahita miharihary fa tsy izay ny safidin'ny malagasy maro an'izy. Ohatra, ny famalina ity vato ity nandritra ny fanisambato tao amin'ny fokotany Ampasy, commune ambony vohitra Morondava. Antony, nisy ikisa teo amin'ny kandida larana fahatelo, nisy tsipika ihany koa teo amin'ny kandida larana fahaefatra. Tsy natao ho isan'ny vato maty izany fa natao vato azo ny kandida larana fahatelo. Tsy io ihany,
maro no hitany ariary ho vato fotsy raha ny fitarainana voaray saingy natao ho isam-bato tao amin'ny kandida larana fahatelo avokoa ireo tsy niteto amin'ny fokotany amin'ny pasy eo andrenivohitra tsy morodava ihany nahitana tahaka izany avokoa ny akamaroan'ireo birafanatsambato saika ho manerana ny nosy indrindra any amin'ireo tontolo ambanivohitra tranga izay manamafy hatrany fa raha atao ny fomba rehetra ahafana mampitombo ny isan'ny olom-pirenena tonga nandatsabato manampy ireo ny tsy fahatomombanana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana izay efa nanaovana ireo firaisamon'nym-pirenena mpanara-maso fifidianana isan-karazany tatitra ohatra amin'izany tsy fampiny fiofanana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny birafandatsambato ny fisian'ny olom-pirenena tsy nanana kara-panondro na vela hifidy malalaka kanefa tsy tao anaty lisym-pifidianana akory efa nampitaina teto amin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa nosakanana ty anara-maso ireo tompona ndraiky teny fotony ary entina avy atranany amin'ny sefifokotany ny vata fandatsambato ary ny tena olana goavana ny famohan'ny seni antotanitsadiso amin'ny vokatra vojomaika tsy jamba ary mahafantatra ny marina ny vahoaka hoy ny mpanao politika nanao ny hefiny mahakasika izany androany amin'ny mampanao politika no amaliko azy voalohany aloha ny gasy rehetra dia samy manana ny sainy samy manana ny masony hoentiny mijery sy mamakafaka ny zava-misy fa ny vahoaka tsy jamba mahafantatra ny marina samy tompona andraikitra amin'izay ataony ny tsirairay ny ampitso noho tsara io ataon'ny tsirairay io ary samy hotsarain'ny tantarany rehetra raha ny fanazavana trany ny zava-misy aloha ny ariary ny fomba nataon'ny fitondrana hitazonana fahefana ka nampiasaina avokoa ny fomba rehetra ahafana manatratra ny tanjonana petrany fa tsy fatombanana amin'ny fikarakarana ny fividianana sy ny tsy fisiany ny tandalana eto amin'ny tany firenena no isan'ny antony tsy nandraisan'ireo olom-pirenena maro anisan-jara tamin'ny fividianana filohan'ny pirenena ny 9 Novembre lasa teo tahampandraisana anjara ambany izay isy fiantraikany amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ny mpamakafaka politika iray tamin'ity androan'ity fitiny Kolo. Very tanteraka ny mahatany tandalana ny Madagasikara ireo amin'ny akabe no antony tsy nandraisan'ireo olom-pirenena anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara. Ankoatra izany tsy fahatombanana tamin'ny fikirakirana ny fifidianana avy amin'ny seni no ireo olom-pirenena maro izay tsy tafiditra anatin'ny lisitra. Tsy nandray anjara. Le izy zany tena marina satria efa fantatro ny zavatra mety iseho satria ny zavatra niainana hatramin'izay efa firy taona moa ny tena zany nefa mifidy. Dia ny zavatra hita zany nandritra an'izay fitondrana, ny zavatra rehetra tsy lavorary daholo. Manaraka an'izany koa le safidinao zany efa voahodikodina, zay ny tena marina. Dia tsisy ana mihitsy kazara raha nisy an'le hitanao le fanentanana le hoe tsy mifidy. Efa nanana eritreritra mihitsy koa ny tsy hifidy mihitsy satria ny antony dia zao. Le voalohany aloha le fifidianana aloha efa voahoma. Fa roa manarakaraka an'izay safidiko zany efa voahodikodina ihany koa. Dia aleo mihitsy hoe tsy mba maivana mihitsy zany le taux de participation mba halalan'le mpitondra hoe tena tsy mety le zavatra atao. Dia ny zavatra mba takiko fotsiny zany sy zavatra mba iriko dia isin'le fifidianana mangarahara. Ka raha zao valim-pifidianana hita zao aloha zany dia hita hoe tsy hitondra any amin'ny filaminana le izy. Dia aleo mihitsy mieritreritra miverina an-databatra boribory mba isin'izay fitony izay. Ny olana nisy tao aminay ohatrany tsy voasoratra tany amin'ny lisym-pifidianana nefa zareo fa nanao contrôle ihany tamin'ny voalohany le nitetisa trano amin'le hoe any karakara nisy mpifidianana sady hanavao an'le izy. Nisy nandray anarana dia tonga tany amin'ny fokotany dia tsy tao le kara-pifidianana. Ny anay mivady zao zany tsisy tao daholo. Io an'izay ty hifidy. Raha mivokatra azy aloha zany tena marina tsisy satria efa nisy ny hoe ny seni hoe milaza fa hoe hanavao ny fomba fiasako zany hoe ny fomba fiasa mba hoe ho vao. Dinona va fa tsy ny zava-nisy tamin'ny 5 taona nanaraka ihany mety hoe voka-pifidianana iseho amintsika amin'izao fotoana. Raha zay lany eo aloha raha zay 5 taona lasa zay aloha tena kely ny fanantenako hoe tsy maintsy hoe ohatrohatr'ohatrohatr'ohatry ny ainatsika zay ary mbola hopira noho izay raha mety zava-misy eo satria ampahantra ny vahoaka vao may hantra ny vahoaka vao may sahirana dia mahazo vahana indray ny fitondrana avy eo dia amin'ny 10 taona manaraka indray dia efa tsy fantatra intsony izay fa raha tsy nandray anjara tsy hoe safidy manokana fa le règlement ao anatiny mihitsy zany no anisan'ny tsy nividiko. Le voalohany indrindra aloha le tsy fanajanana lam-panorenana dia le fikorotanana be da be ao anatiny zany le mahakasika ny fifidianana dia nanapa-kevitra mihitsy aloha hoe tsy hifidy. Raha amiko manokana aloha dia raha ny eritreritro dia aleo foanana io dia miditra amin'ny mandamina mihitsy zany mifampiresaka ny rehetrarehetra
dia rehefa avy eo amin'izay zay vao miverina hoe avoaka indray ny daty vaovao hoe ty no daty hividianantsika manaraka raha ny eritreritro manokana izay raha hoe ny hevitry ny amin'izay dia miaina ao anatiny ohatry ny 5 taona indray tsika dia hitantsika miaritra fijaliana mikombina indray mivava ohatr'izay ho vesatra amin'ny fampandrosoana io taham-pandraisana anjara ambany ora ny fanazavan'ny mpamakafaka politika anton'izany ireo olom-pirenena maro tsy mankatoa ireo mpitondra izay ho lany filoham-pirenena eo lasa vesatra ho an'ny fitondram-panjakana mijoro eo ny fampandrosoana amin'ny firenena satria maro ireo olona lasa tonga dia tsy nakasitraka dia tonga dia tsy mifidy zany hoe rehefa ohatra zany ka misy appropriation zany hoe misy eken'ny eken'ny rehetrarehetra amin'ny fahalan'iny dia maivamaivana kokoa mitondra an'ilay firenena hampandroso an'ilay firenena fa zao manko lasa mavesatra lasa vesatra ho andry zareo indray reo olona rehetrarehetra tsy mifidy rehetrarehetra reo na lasa mpanohatra anazy reo lasa vesatra reo dia ianao zany rehefa isaky ny hiteny zavatra zany ianao dia niakabetsahan'ireo olona reo hitsikeranao fotsiny fa tsy mba hoe anohana mety zany fandao androso dia zay zavatra zay lasa vesatra zay zavatra zay araka izany tsy hitondra soa ho an'ny firenena fifidianana amboletra izay natao tanatin'ny tsy fanaran-dalàna raha ireo faneho-kevitra samihafa ireo antotanisa samihafa tamin'ny tamin'mpandraisana anjara izay efa maneho fa tsy mankatoa ireo rafitra mpikarakara-ny fifidianana na ny seni na ny HCC ireo olom-pirenena antony tsy nandraisana anjara tamin'ny fifidianana izay ivinatrany ny eto Antananarivo no ahitana tamin'mpandraisana anjara ambany indrindra araka ny tatitra izay navoakan'ny safidy tamin'ireo birao-pifidianana tanatin'ny commune miisa 790. Fa filaharana sy fitangoronana efa ho herinandro zao eo amin'ny vavahadin'ny QG ny kandida laharana fahatelo ao amin'ny cité duplex ny Toamasina ankehitriny fanangonana karapanondro pirenena sy laharana finday no atao ary fizarana taratasy kely izay tsy mbola fantatra mazava ny hoe atao inona zany amin'izao fotoana izao ireo mpilahatra setra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity Kolo Toamasina. Vao maraina be dia efa filaharam-be ny eto amin'ny vavahadin'ny QG any kandida laharana fahatelo eto amin'ny cité duplex. Vehivavy mitaiza kely, vehivavy manantena ary be antitra, ireo no tena mameno ny filaharana eto. Tsy maintsy mitanonandro ao anatin'ny fetrora tsy voafaritra, miaraka amin'ny zazakely ireo mitaiza kely raha tiana tsy hisy isongona ny laharana. Misy ihany koa ireo mitapifipify manamorona ny lalana sy ny vodihazo, fa saingy tsy maharaka ny alokaloka noho ny abetsahan'ny olona. Misy ny efa tonga teto hatramin'ny 4 ora maraina. Tamin'ny 12 taondro anefa ny fotoana nakany ny mpanao gazety ny sary teny an-toerana. Ny lahatra vola. Milahatra kala fanoratana agnariny zay vola zany. Tsy ambola. Nandray zay fa masaka be fleran'olo iny planetaka zay tsy mbola voaray fa. Maro ny olo. Zay mbola tsy takany. Mbola tsy tany. Mbola avy ny ala tikitika igny dia eto. Fanoratana agnariny. Za mbola voasambany alongany. Mamako zao tamin'ny zoma fa taty tamin'ny lakamisy angamba nisy nanomboka na larbi. Bona fa tsy mbola nahazo mbola lenjare raha foana fa mbola tsy nahazo vola. Mbola tsy resaka vola avy. Fanoratana agnarana dia numéro téléphone na lenjare mbola tsy vola. Masaka fleran'olo petranetake mbola tsy voaray zay. Fa tamin'ny zoma karapanondro sy mbola azy jisk'izao io. Sy fantatra raha sangalanjare karapanondro fa mandatra karapanondro foagna zay. Ia kagny tefa tamin'ny zoma tamin'ny telo. Ia miveza ty foagna tamin'ny 5 sasany nelana etan-dragno. Efa misy nahazo ndraiky. Inona le ho azo? Taratasy kely karan'io azo avy aminjare koa miaraka amina karapanondro ny tegna ndo mierigna. Igny siena volana ino dia mbola sy fantara say fotoana elana eketo. Ataontsika eketo miandro an'ity raha ty malokany dia karapanondronay zany fatrany tamin'ny zoma tagny dia mivoaka le appel ataonjare folofolo io folo io ndraindraika 5 foagna tsingininjare dia lasana dia tsy hainy farany hoe na ahoana na tafavoaka ihany na manakory zay inona le izy zany inona le zavatra azo avy eo le zavatra azy zay mbola tsy tafitsofoka tagny aloha azafady fa tegna mbola tsy mazava. Ya fampantenana indray hoe misy zavatra hoe resabola fa le resabola loatra aketo raha tsy afaka tsy maheno ny marina. Ya satria za mbola tsy tafitsofoka tao. Mbola tsy naheno aloha zay. Mbola tsy naheno. Ya za olo mbola tsy tafitsofoka tao za mbola tsy lazalainga. Ianao zay fa tafiry teto.
tamin'ny fito zay fa teto tamin'ny efatra tamin'ny zomany karapanondrona ny resiny tamin'ny fito za fa tonga teto dia mbola tsy eny le appel dia tsy haiko aloha hoe na ohatrino akao na ohatrino fa antegna mbola tsy tafitsofoka tao le karapanondronay nalenjare tamin'ny azoma jusqu'izao mbola tsy azo le appel le fa lasaka fogna io fa miveringerigna fa tsy mety azo karapanondronay le fantenagna zay tokony mba voarimako misy odiagna satria zay mijaly le fa misy firy andro re milatra fogna le raha tsy mety azo zay mijaly zay le tegna tena tongavo inona zany le zavatra ho azo ao zay lokony mialatsigny fa tsy fantanay le zavatra ho azo fa hoe manoratra agnaragna fognany dia voare agnaragna dia magnaraka misy valosony le fa valosony mbola tsy fantatra tamin'ny 5 nandregna jusqu'izao mbola aketo araka izany tsy fantatry ny olona akory ny zavatra hozaraina na vola na fanampiana hafa fa dia mitangorina fotsiny aloha satria izay ny resaka mandeha ny anivon'ny fokotany alaina ary tazomina ny karapanondro sy ny laharana findain'ilay olona tonga milahatra ary asaina miverina ny ampitsony io mba homena taratasy kely miaraka amin'ny famerenana ilay karapanondro nangonina taratasy kely izay tsy fantatra na azahoana inona na inona fa ampirimina tsara fotsiny aloha dia mahazo mody amin'izay avy eo betsaka ireo mitaraina nona satria ny ala tany an-trano vo maraina be ny fodiana raha teo mbola lavitra ny zavatra ilaharana sy hitangoronana nefa mbola tsy fantatra akory ary tsy mbola azo hohanina ihany koa fa dia milahatra fotsiny aloha mandra-parivany andro mbola nanirigna ny alatany ka vasilogna zay akedy tsy apaolo zay ny atakany tamin'ny efatra jusqu'izao vasilo ny atao itomako zay be entre timanako tokony risiny fanigny masonay vasilogna zay nagnasanagny taty rigniny toe misy fisoratana agnaragna no be entre no tanora nenga zay nenga taty zany le tonga vanay zay eto mila fanampiana fa sahirana zany mahatonga eto ramoseko mbola tsy tafitry mbola nandeha soratra ao sahirana manoky tena ny velon-tena dia mbo mila raha fanampiana zany mbo hanampianay ary zay letra ny voany tosika fameno mbola tsarinazo ndrery ary nefa zay misoratra tsy mahazo zany takiny aminay karapanondro dia mila zay tifirin-tsary zay mbola tsisy vola mbola fanoratana agnara vo io fa mbola misy vola amin'ny efatry narandray dia fa nandeha hana aby sagnaty zay akeo hitanare io agny ambany volo be agny saronena raha ny fitantarany manodidina efa ho herinandro izay no nisy iny izao fitangoronana izao teto amin'ny manodidina ity toerana ity manomboka vo maraina be izany ary mandra-parivany andro ny toamasiny fa velotaraina ihany koa ireo olona ao majanga vezivezany ireo avy amin'ny antoko TGV ao amin'ny plateau des tombes magarivotra amin'izao fotoana izao fisoratana anarana amin'ny fisitrahana karatra azona tosika isan'ny tokony araka ny fampanantenana natao moa no isany antondiany izy ireo ao anatin'izay Kolo Majanga avezivezin'ireo mpiray-petsapetsa amin'ny andro rajoelina eto Mahajanga ireo vahoaka izay mila misoratra anarana ampanantenan'izy ireo an'izao karatra azahoana tosika fameno izao efa manomboka kivy sahady ny sasany amin'ny filaharana lavareny ny fotoana lany ny karatra tsy azo ka velo taraina amin'ny tosika fameno ameny anay ka reraka zahay boaka amin'ny nazy isika amin'ny mokotara tsisy varany mihitsy tsy mety mahazo karta zahay zany zavatra mampalahelo anay zany fotoana anay fanotapahanay mihitsy lasa ohatra ny kamo aminazy io satria le tanao le olo zao ilatra eto famonona ty raha ty tsy zaka azo eto nefa ny famonao foana maro olona torana tsy zaka azonao ianao sady reraka tsy zavatra manjara izay zany le izy tsy hay fa deputaire mamory anay te misoratsa agnaragna zay mba izay fe le izay nagnafaragna anay tao fa tsy hay ny dikany soratagna agnaragna dita aloha monja an'le carte zaraina ampiasaka moa le hoe momba an'le carte nantanina dia reo verenareo zoma fa mbola tsy tonga ny carte anareo dia noto zay mikorontana be le izy zany dia atry maraina zao teo zao vomody mifiry zao fa mitelo angambany zao dia vao afaka avy ao nefa tsy nahazo carte zay ka hoe zoma andray
eo aloha zao mbola tsy voazava aminay mihitsy momban'izy io fa hoe zaraina carte anareo dia za milomay nandeha nankaty daholo. lalaoviny ireto mpanao politika avy ao anivon'ny antoko TGV ireto ny fiainany vahoaka sahirana betsaka tokoa ny roboka mandany fotoana amin'ity karatra azahoana tosika fameno ity eto Mahajanga. Arak'ireny fanadiadiana teo ireny efa manomboka ny fizarana ireo fampanantenana samihafa nomeny ny TGV ireo mpividy azy eny amin'ny QG sy ny trano ireo tompony andraikitra isan'ny tokony no anatanterahany raha ny fantatra ihany koa mbola ito zany ary tsy miova ny toerana ao anatin'izay. Filarana etsy fitangorona ny roa izay ny hita manerana ny nosy betsaka ireo manontany ary milaza fa misinina raha ny zava-misy efa manomboka ny fizarana ireo fampanantenana nomeny TGV ireo mpifidy azy eny amin'ny QG sy ny tranon'ireo tompony andraikitra isan-karazany indrindra ho an'ireo efa tokony hisitraka izany. Ny sasany kosa mbola milahatra ho raisina ny karapanondry sy ny mombamomba azy rehefa nanontaniana ireo mpilahatra nanamafy izany izy ireo ary nilaza fa hisoratana anarana amin'ny mampikambana eo anivon'ny antoko TGV ary hisitraka fanampiana ara-tsosialy rehefa ho lany filoha Andry Rajoelina akoatra ireo tany amin'ny faritra nahitana izany ihany koa ny teto Antananarivo renivohitra raha tsy ilaza afa-tsy ny teny Ambohitra Rahaba. Androany zany manoratra anarana dia mahazo tike dia tsy afo nahafarany herinandro avy amin'izay mahazo an'ilay carte le amin'ny tanan'ilay efa lany angamba izy dia zay voaka ilay vola satria mety farany fividianina voaka ilay vola. Ankoatra ny teto Ambohitra Rahaba efa nahitana fitangoronana tahaka izao ihany koa ny teny Ambomangakely sy Andorany Fotsy ary tsy ny teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany faritra maro manerana ny nosy no efa nahitana tahaka izao raha tsy ilaza afa-tsy ny tanan-dehibe toa ny Toamasina, Mahajanga sy Toliara. Raha ny fantatra mbola hitohy hatrany io fizarana io tsy mbola miova ny toerana eny amin'ny QG sy ireo tompony andraikitra TGV na izany mipetraka ny fanontaniana fividianana marina ve no natao sa fividianana matoa mitranga ny fizarana ireo tamby sy fampanantenana ho an'ny latsabato tahaka izao aiza ho aiza ny lalàna sy ny fampiarana izany lalàna izany raha izao ny zava-misy eto amintsika hatreto aloha to mitazapotsiny ny seni sa variana manao kajikajy amin'ny fanatsarana ny fironam-bokatra. Zay zany mazava fa mitohy ny fizarana nireo fanampiana sy ny fampanantenana samihafa natao mialohany reny latsabato tamin'ny andro ny fahenina ambin'ny folo ny volana Novembre dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay rehefa avy eo indray. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Heal this heart, reopen this mind. Daydreams when you're miles and miles away. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend.
Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Sady sy téléphone miaraka amin'ny aigle d'or vaovao be collection miavaka sady moderne noforoan'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe aigle d'or manandratra avo ny antsika. Mamerina ny araba-trano tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany dia isan'ny havanimpotoana nangidy tamin'ny malagasy sy ny havanimpotoana ny fanjanahantany. Mafy izany nentim-bazaha izany hoy ny mpaitantara iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. 13 taona aty aoriana mbola misy vazaha taratasy misisika ny filoham-pirenena ka mandika ireo lalàna sy mitady ny fomba rehetra azona izany toeran'izany amin'izao fotoan'izao. Honina saina. Tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray izay mpanavakavaka izy io. Misy ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay izay tena vitsy dia vitsy no ambony ary manana ny tombotsoa rehetrarehetra misy teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaine kosa dia natao fitaovana ampanakarena ireo vitsianisy ary ireo maranisy ireo ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo mba ho tombotsoany ny Frantsa sady ho tombotsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Mafy izany entina vazaha izany raha tamin'ny fotoana ny fanjanahantany no jerena hoy ilainy Eric de ny Alexandre mpaitantara mpampianatra ny anjerimanontolo. Tombontsoany frantsay no arovany ary ampiasain'izy ireo anatanteraka izany ny malagasy. Fa tadio fa mafy dia mafy ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Ohatra anankiray ny teneniko hoe ohatra eo amin'ny fitsarana. Tsy mitovy ny fitsarana ho an'ny vazaha sy ho an'ny malagasy. Ao anatin'ny taona ianao dia tsy maintsy misy 3 andro ohatra miasa maimai-poana, manamboatra lalana, mamboly kafe. Tsy hoe ho an'ny tombotsoanao na ho an'ny tombotsoan'ny Madagasikara fa ho an'ny tombotsoany ireo voanjo vazaha. Eritrereto tsara hoe tonga frantsay vazaha tonga eto Madagasikara mamboly kafe dia afaka maka malagasy miasa tsy andoavana karama mba ho amin'ny tombotsoako. Zany ny zavatra nisy. Ary tadio tsara fa mafy dia mafy ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro, 20 andro, 30 andro. Raha olona avy any Frantsa no nanjanaka teto Madagasikara nanomboka ny taona 1970. Ankehitriny malagasy nanary ny zom-pirenena ka nisafidy ny vazaha frantsay indray no mbola te hitantana eto amintsika mandritra ny 5 taona manaraka rehefa nanafina izany tsy maha malagasy azy izany intsony nanomboka ny taona 2012.
nanao ny fomba rehetra anekeny hs ny firotsakofidiny ary nitota amin'ny fanaovana osika maro nandresena premier tour tamina tapavitrihana ambany de ambany tsy mbola nisy tao anatiny 80 taona ny malagasy izay misy no tsy mahalala fa maro ireo mahatadidy sy mahafantatra ny tantara sy ny ainan'ireo ray aman-dreny tamin'izany vanim-potoana nitondrany ny vazahantsika izany raisitsika fotsiny ohatra teo amin'ny fampianarana fa ny malagasy eritreretina vazaza zany hoe tsy mahatakatra toy ny vazaha dia misy fampianarana natokana ho an'ny malagasy fa misy koa fampianarana natokana ho an'ny mpanjanaka dia ireny fampianarana natokana ho an'ny mpanjanaka ireny a tsara kalitao fa ilay fampianarana natolotra ho an'ny malagasy a ilay ambany kalitao satria tsy natao hitondra ilay malagasy a fa natao fampianarana amola volaina olona entina hoentina fotsiny mizara roa foana na ny fahasalamana ary rehefa ny vazaha manana ny ataontsika hoe manana ny citoyenneté frantsay no marary dia afa ny fikarakarana azy a any amin'ny reny ataontsika hoe toeram-pitsaboana lehibe reny tamin'ny andron'ny fanjanahantany ane na ny eritrereto hoe nietsa isan-da io etra io alaina aminao ary tsy maintsy miasa ianao fa rehefa arotsaka ao io etra io volo io tsy ho an'ny tombotsoa anao manokana na ho an'ny tombotsoa ny fiarahamonina misy anao fa tombotsoa ho an'ireo vazaha voanjo manjanaka anao ary ny zavatra rehetrarehetra natao teto Madagasikara tamin'ny andron'ny fanjanahantany a dia natao ho an'ireo mpanjanaka isan'ny vanim-potoana nangidy indrindra tamin'ny malagasy ny vanim-potoanany fanjanahantany nanososena ny asina namerezana ny zo nandravana ny maizy azy ny gasy 13 taona nahazona ny fahaleovan-tena mbola misy vazataratasy naturalisé nanomboka tamin'ny taona 412 na ny tana ndraikitra mahafiloam-panjakana aza tamin'izany ny safidy antsitrapony ho frantsay ary atsoatsy mikasa ny anao fianianana investiture eo anatrehana lampandroenina sy ny vahoaka malagasy indray io frantsay io izany hoe misy vazaty hitondra ny Madagasikara mandritra ny 10 taona manaraka indray na efa nampahatra ny malagasy aza tao anatin'izay 10 taona izay tsy nanaiky tsy manaiky ary tsy anaiky izany anefa ny malagasy ary nomporofony tamin'ny tsy fahatongavana ny fidiny alakamisy 12 novembre teo izany nijoro ary mbola vonina hijoro ihany koa ny vondron'ny kandida tsy anaiky intsony ny fanitsakitsana ny lalàna iary ny fiandrianam-pirenena sy mitaky ny fifidianana madio sy mangarahary eto amin'ny firenena resy lahatra ny maro anisa fa ampy izay izany entina vazaha izany ampy izay nentin'ireo ray aman-dreny tamin'ny fotoana ny fanjanahantany izay nanompoana ireo vazaha aleo i Madagasikara ho an'ny malagasy amin'izay ary malagasy ho an'ny Madagasikara mafy izany entim-bazaha tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia malagasy a tsy nanatsafidy zay tiany ny vazaha no atao raisiko fohatra ohatra anankiray raha ohatra ka mandeha ny andalana ianao ka tsy manala satroka nefa misy vazaha mandalo 20 andro a 10 andro a 30 andro a any ampigadrany ianao ary tadio tsara mbola mijanona hatramin'izao fotoan'izao ilay teny hoe smotigue ny akamaroany efa tsy mahafantatra ny tena dikany fa io ilay tenenina hoe asa anterivozina ary io a tsy hoe tsisy safidy ianao rehefa miteny ny vazaha hoe misy vazaha anankiray atsy a mamboly mila lalana amoahana ny vokatra ho an'ny tombotsoa ny frantsa ho an'ny tombotsoa n'ilay voanjo vazaha dia ianao malagasy a tsy maintsy mandeha manamboatra an'io lalana io ary rehefa tsy manao an'izany ianao a dia ny fonja no miandry anao fa tamin'izany andro zany anie eritrereto fotsiny hoe raha tovavy ianao tsaratsara ka tiatiany ny vazaha na manambady ary ianao a ny vazaha no maka anao ary tsy manana safidy amin'izany ianao ary zay ny zavatra zany a no ny aretany malagasy a nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany zay no nahatonga ireo tia tandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara
Madagasikara ho an'ny malagasy mafonja sy mazava zany afatra zany fa tsy mifanaraka amin'ireo tondrozotra izay takiny ny vondrona iraisam-pirenena nanatanterahana ny fifidianana filoha-pirenena ny 9 Novembre lasa teo ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM tamin'ity androanty tokony ho sahilaza ny tsy fahafenony izay fepetra izay ireo mpanara-maso iraisam-pirenena fa tsy hijanona amin'ny fanambarana amin'ny tokony isiny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy araka nambarana izy ireo ny farany herinandro teo Henri Florian. Tsy samy milaza mivantana ny tsy fahatomombanana tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoha-pirenena ny 9 Novembre lasa teo ireo mpanara-maso avy any ivelany toy ny SADC sy ny vondrona Europeana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany raha ny hita ankilany tsy mifanaraka amin'ireo tondrozotra izay takiny ny vondrona iraisam-pirenena ny nanatanterahana ny fifidianana iny ka nitendry hoe mifampiresaha ianareo no sisa sahany izy ireo no lazaina manoloana ireo tsy fahatomombanana maro samihafa izay niseho. Efa fantatritsika fa ohatra farafakely ny SADC sy ny UEFA dia manana andro tondrozotra prinsipa zany arahana amin'ny resaka fifidianana. Efa nilaza ry zareo teo alohan'ny fifidianana hoe nanakina hoe tsy fanitsy mihitsy amin'ireo tondrozotra zay efa napetraka satria tsika mpikambana anatin'izy reny zany raha ny antenaina aloha ny ilazany mety ireny mba antony ray ilazany hoe tsy azo inona sy ekena lay fifidianana raha ny fanantenantsika tsy hoe fanantenana satria tsika mpanohatra zay HVM io ilazaiko tsika raha mandeha amin'ny ataoko hoe ny zavatra lojika zany ry zareo satria nahatazana ny reny tsy mandray anjara ny olona tsy nanao ny asa ny ara-dalàna ny seny sy ny sisa dia tokony hiteny izy zany any hoe tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny fifidianana ka tokony hifampiresaka nareo momba ny fifidianana zay tsy mahomby iny zay zany ny antena itsika amin'ilay resaka hoe mifampiresana reo fa tsy la ila ny eritreretin'ny olona hoe hifampiresaka nareo fa le fifidianana ny ekena ihany fa mifampiresaha ianareo mba isy fandripalemana maharitra eto aminareo misy fitonitsaina maharitra eto aminareo. Betsaka ireo teboka tokony ahafahan'ny vondrona iraisam-pirenena milaza fa tsy tomombana iny fifidianana iny fa tsy fantatra mazava ny tena asa iandrikitan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mizara roa lehibe zany zay hevitra zay tamin'ny 24 izy avekona mandeha zay ny heviny hoe nety ny fifidianana iny betraka mipandray anjara lamina ny fifidianana dia mifampiresaha ianareo fa ity kosa dia mazava be tombo be ny olona tsy nandeha nifidy betsaka melohan'izany tsy fanarahan-dalàna zay natao ary tsy mifanitsy mihitsy amin'ireo tondrozotra ahafahan'izy ireo manaiky fifidianana anankiray ataon'ny mpikambana ao aminy ny firenena mpikambana ao amin'ny SADC zany ao amin'ny OIF zany any amin'ny COMESA zany fa nalavitra be raha reo principe sy ligne directrice zay no filazany azy dia zay zany no ataontsika anaovantsika antsoavo mihitsy amin'izy ireo mba tsy janony eo anelinelan'izay izy fa ilaza mihitsy tsy mifanitsy amin'ireo principe ireo ny zavatra zay nitranga eto amin'ny firenena fa averiko ny mandeha fa tsy ho lasany amin'ilay hevitra faharoa hoe ekena ihany ny fifidianana iny zay ny tsy maintsy joroantsika malagasy ahafahantsika manosika an'izay hevitra zay. Raha ny hita hatreto toa tsy sany nilaza mivantana ny tokony amerenana iny fifidianana iny ireo vondrona iraisam-pirenena mpanara-maso ny fifidianana izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao na eo aza ny fahitana ireo tsy fahatombanana maro lafy sy ny fitanilany ireo rafitra mpikarakara izany fifidianana izany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alety dia nampitandrina ny fitondram-panjakana manoloana ny fikasana isambotra ny filohan'ny antenimera-pirenena Razana Masoa Kristina sy ny Prime Ministre teo aloha monja roandefy noho ny fijoroany reto farany tsy raitsy kombakomba amin'ny zava-misy amin'izao fotoana ny fikambanana BAM tamin'ity androanty raha misy ny fikitihana azy ireo hitsangana nohitra hatramin'ny farany ny fikambanana izay ivondrona ireo foko biziva ahitana ny foko betsileo ny tandroy ny antesaka ny antenimoro sy ny antanosy ny masokoro sy ny maro hafa. Daniela Minoarso.
hitsangana ny ohatra ny fikasan'ny fitondram-panjakana hisamotra ny razana masoa Kristina, filohana teny mera-pirenena sy monjarondefo, Praiministra teo aloha ny fikambanana BAM manerana ny Madagasikara, raha misy ny fikitihana azy ireo ny fikambanana BAM, raha nampitandrina ny fitondram-panjakana androany, tsy azo ekena ho izy ireo ny fisamborana tsy ara-drariny ireo mitaky ny rariny eto amin'ny firenena. Misy zavatra mitsangana, misy zavatra mikasaka, hikasika any ramatoa lehiben'ny présidenteny antenimera-pirenena Kristina Ravanamasoa. Misy mikatady mikasika amin'ny zivanaya ny préministre Moza Rondefo. Eto zahay de milaza mazava sara fa raha misy zavatra mahazo an'izy ireo dia ny BAM manontolo manerana any Madagasikara no misangana. Ambarako mazava sara zany horetany horetany. Zahay tsy mila sotosota fa mitandrema ho an'izay mila sotosota aminay. Ataoko angamba amin'ny fa eto Madagasikara tsy misy maronista amboniny BAM. Mazava zany ny resaka. Izahay rehetra manerana Madagasikara dia miaro any Madama Kristina Ravanamasoa, miaro any Praiministra Moza Rondefo, ary miaro koa amin'ny membre ny BAM rehetra manerana Madagasikara dia tadavina mampitandrika zay amin'ny zandapatizany. Tsy ivina, misy amin'izao fotoana ny fikasana hisamotra ny razana masoa Kristina, filohana teny mera-pirenena no ny fidirany mpanelanelana amin'ny toe-draram-pirenena ankehitriny, toy izany ihany koa i Monjarondefo, Praiministra teo aloha no ny fijoroany tena Tsonjombe nandritry ny hetsika fotsiny arahany vondro ny kandida ho hiatran'ny fikambanana BAM manana mafy izany. Tamin'ny 2 na 3 herinandro, ataontsika hoe ray volana tsy mampanino. Taloha nitsangana n'ity BAM ty, akoatra ny tao ambodiny sotry tao amin'ny brocantera zay nahazo ny atandroy. Dia misy ihany koa anarana code d'attaque, zany hoe anarana zareo samby manam-pahefanao zay manana hery azo ampiasaina mamelona sy mamono papa maika. Io maika io zany dia ho tadiavina, ho samborina, raha ilaina aza tifirina. Taty afara fantatra ihany le olona, iza Monjarondefo. Dia gaga koa zahay hoe hatandroy ihany koa, fa naninona? Nandalo taria Tsonjombe hono hoe tsy izy aneny nakany fa nasaina. Dia maninona ary izy ihany no vonoina? Hatandroy. Ato ambodiny sotry ty koa mbola hatandroy. Nandeha koa taty afara, mianaran'olona mazava tsara amin'ny karapanondrony, ohatra raha sambo zafy sirily dia atao hoe sambo. Tsy izy tiako tenenina fa nireny tambarana ny ao amin'ny Assemblée nationale, tsy amin'ny maha-présidente ny Assemblée nationale azy, fa novana le anarana hoe iza Kristina moa ny anarana iny, mba taorogno mafimafy oa bitsy leo razana masoa Kristina. Dia novana hafa ny anarany, fa dia raha nahoana loatra dia simba ve ny fiarahamonina malagasy, dia simba ve ny fanajana amintsika sambitsika. Araka izany, tsy anaiky fa hijoro sy aro hatramin'ny farany ireo olona kasain'ny fitondram-panjakana samborina ireo ny fikambanana BAM izay ivondronany ireo foko mpiziva, ahitana ny foko Betsileo, Tandroy, Antesaka, Antemoro, Antanosy ary ny foko Mako. Nanamafy ihany koa ireto farany fa tsy tokony ampirehitra afo ka hiteraka korontana eto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana. Fanirehitra ny atoandro teo tokony tamin'ny 12 ora ny espace diera toerana fandraisan-danonany ray tsy adana. Nahatradiny Rosia sasany mahery ny famonono ny mpamonjy vonany afo noho ny fihitarany tamina orinasa iray. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony fahamaizana sy ny fiandohan'ny afo. Ora tompona ndraikitra teny an-toerana tamin'ity androan'ity.
nanomboka tamin'ny 12 ratoandro teo nitrangana firehetana tao amin'ny espasitera toerana fandraisan-danonana iray etsitsiadana minitra vitsy taorian'ny nanomboan'ny firehetana nihitatra tamina orinasa iray hafa mifanila aminy ny hafa raha ny fijoroana vavolombelona ireo tompona andraikitra nanatry maso tsy mbola misy mahafantatra ny antony sy ny andohan'ny firehetana kosa ireto farany raha ny fanazavana Sosan'ny hafa tsy tanay Vaovao tanareo le nitindroko teo ny population tsara dia nihitatra le afitra ihany ny tanay fa zay moa tonga dia sostanany tsy mifantatray satria misy séparation koa avy amin'ny tafo amin'ny tafo tsy tanay fa le tany hafa famiriatra koa zany no famirianay vo zany sosalizy dia ambany dia mahita an'le afompirehetra satria efa nisy namony ihany teo ambony tafo fa le teo moa maivana dia nidina fozavo tafidina avy aty efa le lasy be teo ambony eto dia tsisy azo natao tsao fa ny pompier juste tonga tamin'le orany dinako mihitsy zany hoe vetivety kely fraction na 15 minutes angamba dia tonga dia fafo be nita teo lizy anohy tena fahalalana tsy hitako hoe inona no lazay satria zahatra setroka kely zay fotsiny tamin'ny voaloha dia niezaky ny namony ihany fa tena tsy vitany namono asa vetivety kely fitaran'le hafa vao anatin'le izy ka zahay tonga teto efa setroka be ny teto za moa misy birao anankiray dia misy birao anankiray rehefa tonga teto za tompona andraikitra moa dia efa mbola setroka be teto no zany zany iny party amin'ny côté rehetrarehetra any zany efa may dia tsy fantatra hoe avaiza marina tena fototra le hafa satria moa tsy izay moa nitrany sady ny toerana iva no ambadika ao le sy vatatra dia ohatrany hoe mahita anazy ianao avy aty ivelany ohatrany hoe na io fako mirehitra na io anina dia efa nanomboka nyrehitra dia vao 10 minitra tena mitena hoe 10 minitra vao mirehitra be dareda be tetika dia efa nandray an'ity fasaty any ty tena mijoalajoala be ny pompier niezaka ny anoana ny hafa fa tena nahery loatra le afo teto tena tratra ihany satria moa misy rideau sy na dia hoe be vitrière misy rideau ihany dia tratra koa le rideau dia tonga teny toerana tamin'ny 12 sy 1 minitra ny mpamonjy voiny taorian'ny antso nataon'ireo tompony andraikitry ny orinasa voakasiky ny afo tamin'ny 2 ora sy fefany hatramin'ny 2 ora mahery teo kosa no voafetsy kelikely ny afo tao an-toerana sarotra ho ny mpamonjy voina ny famonoana afo eto andrenivohitra no ny abetsahan'ireo trano miorina izay tsy manaraka ny fenitra ahafahana mamono afo ho antsika izay mbola mihevitra ny anao trano arao ray tompony lalàna ny feny famorenana fataro ray tompony pepetra rehetra tokony ho raisina mba hisoroana ny firenana satria hery-koa olona mikarena ny lany manangana trano fa ny firenana dia mandrava izany anatin'ny fotoana foy betsaka ny matahotra mpangalatra fa ny hafa tsy mifidy fa maka ny rena sy fiendrana azy andrasana hatreto izay mety ho vokatry ny fanadihadiana ataon'ny tompony andraikitra mikasika ity firehetana ity sy ny fanazaziana izay tena tompony antoka tamin'izany vaovao ny tontolo iainana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolo iainana ny teo anivon'ny gerpa anamafy ny fanaraha-maso ny fiarovandreo harem-pirenena ankehitriny vanim-potoana toy izao ny fanazavana ny fanararotandreo mpanao ratsy ka tokony ho mailo ny rehetra manoloan'izay onona saina manaitra ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny tontolo iainana ny io anivon'ny gerpa na ny groupe d'études et de recherche sur les primates manoloana ny toejava-misy ankehitriny varinany amin'ny sehatry ny politika ny maro tako nanatakomana amin'izany ny masony maro ka manao izay tia ny ireo mpandrobany harem-pirenena sy mamono ireo biby ahina olany tamingana satria amin'izao fotoana izao tompona andraikitra tsy tia ndraindraikitra na varinany amin'ny politika dia izay zany no olana ka amin'izao fotoana izao zany dia tsy fantatsika ny zava-misy inona no zavatra mivoaka eto Madagasikara tena mandray ny andraikitra ny vely tompona andraikitra sa varina amin'ny zavatra fa amin'izao fotoana izao le lalàna eto amintsika zany lalàna antaratasy fotsiny fa tsy misy koa tena fampiarana an'le izy ka izy ny tokony hampiatra ny lalàna mazava ho azy fa ny tompona andraikitra mampiasa ny lalàna fitezana atao an'ny olona ka rehefa tsy hitan'ny olona fa tsy mampiasa an'le lalàna mampiatra an'le lalàna le tompona andraikim-panjakana zay tokony hampiatra an'le lalàna dia ohatra midika zany zany hoe ataovy le izy fa tsy maninona akorinareo fa zay ariaro anareo ka an'le izy ka miveritsika teo manahoana amin'izao fotoana izao za manahy mihitsiny
na iny simboron-dranomasina iny na fandroanana biby any vela na fandroanana zavatra koatrany biby sy ny zava-maniny am'izao fotoam-pividianana zao zay fantatsika tsara hoe eo fa am'izao indrindra atram'izay de isaky ny fotoam-pividianana misy fandroanana amitsokosoko ny arem-pirenena ka asa izy ankehitriny misy fe tena tompona andraikitra vonina ijoro afaka iteny eto fa tsy misy zany na tsy hisy zany ary tompona andraikitra izy na tsy eo amin'le andraikitra itsony azy raha-pitso ravaka pitso tokony ampitombo ny fahamelony ireo mpiarony ala ny mpanara-masony morotsiraka sy ireo serana mpiaramanidina raha ny fanazavana trany mba tsy hanaovana tantely afa-drakotra intsony ireo arem-pirenena fa mizao akatoko ny krismasy sy ny farany taon'izao misy ny tolotra vaovao atolotry ny star times ho an'ny ireo mpanjifa azy isan'izany isan'andrasany maro anatin'izany novelasy philippien mitondra ny lohateny hoe de cœur sy ny novelasy thaïlandais amin'ny teny malagasy andao arahantsika bebe kokoa ao anatin'ity fanampanazavanyity makasikizay eo atolotra ao anareo ilay novelasy philippiana nampitondraina ny lohateny hoe de cœur izay andeha ao amin'ny gasy star ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva itoy izany ao amin'ny Op TV amin'ny valora sy fatelo ny miaraka amin'ilay andian-tantara novelasy thaïlandaise adika amin'ny teny malagasy hatrany nampitondraina ny lohateny hoe onjam-piainana izany rehetra izany moa dia ny alatsinainy hatramin'ny zoma hatrany ary misy ny famerenana ny sabotsy sy ny alahady tapakandro maraina sy ny tapakandro ariva dia afaka mijery novelasy hatrany ny mpankafy tsy diso anjara ihany koa nefa ireo mpankafy ny taranja fanatanjahantena satria dia ho tantaraina mivantana amintsika ihany koa ao amin'ny gasy star ireo lalao malaza ny Bundesliga sy ny Russian Saudi League isaky ny farany herinandro araka nefa notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao maly dia nodimandry teo amin'ny fahaenina amin'ny 50 taona ny mpanakanto kalaza ny Nidoni efa narary mafy tao amponja ny tazomana azy ny tenany izay vao nentina ny Antsiranana noho ny fitsaboana teny an-dalana tao amin'ny commune ambanivohitry Andrafiabe 10 kilometatra tsy hidirana n'Antsiranana no tsy tana intsony ny ainy efa nozobe ny razana amin'izao fotoan'izao ary andrasana ao amin'ny salle d'œuvre ny fiangonana katolika very olomanga ny tontolon'ny kanto aty avaratra Madagasikara eny na eto Madagasikara mihitsy noho ny nandozany mpanjakavaviny Salegy Bezara Eliane Virginie na iny Donia ity tany fandalaovana ity andrareziny gadona avy aty avaratra Madagasikara mpanakanto nananatra avo dia avo ny vakoka malagasy ka nandritra ny fotoana izay lomanosany tao anatin'ny sehatra na mozika agnisany nampiavaka azy ny hira hoe ny valy koresy tsara olobe malilo amin'ny atsaran'ny feony ka nisalorana azy agnarana hoe mpanjakavavy ny Salegy nanomboko tamin'ny taona 590 sy 900 ho fanomezam-boninahitra ny nofo mangatsekany dia tao amin'ny banja tao malalaka ny fitalemam-pahatry ny serasera sy ny kolotsaina diana omaly alina ny nofo mangatsekany nandritra ny oratelony mahiry mandrapaha ny karakarana ny taratasy mitondrana ny razana ny veriny agny Nosy Elville teo no nanaovany ireo mpanakanto namany ranony lava tamin'ny famangiana nataony mpanakanto namany noravahiny hira Lani volany vita tambara ny fandafy alinandranao tsy mody atragno samtsara baba mivaly koresy modely ho an'ny mpanakanto zandrany iny Donia amin'ny alalany sanganasany sy ny fasahina mijoro mahitsy eo ihany koa ny fitiavana namana tantara tsy azo afana hoy Ashmia mpanakanto zandrany ibanga maro iny zegny reny mariny izy modèle surtout amin'ny magnangy misy moa ny amin'ny lafa magnangy donc ny tegna maro ny hafatra vitaina amin'ny iranazy
maro mianatra mitaniny surtout amin'ny fagnaragna ny fomba fitafiagna malagasy za moa zegny nisanisany mangalangala tahaka zegny fitafy malagasy zegny satria igny zegny nireninay igny zegny nampianatra zay hoe aza magnitra mitafy lamba malagasy fa io ny malagasy atsika fagnaraka donc izy somary direct iaraka malala donc igny fa igny koa donc narenay aminazy surtout zay artiste bokavaratra ty somary direct zay tsy hoe mierigno zay na hoe bevava fa matetiky ny fomba fivolagnanay zegny somary maresaka karaha zegny amin'ny resaka fagnanarana fangalagna hira vahiny tsara ny vahiny izy tsara raha vaovao ary mety hitatsika aby izy nagnaty video mahay magnano hira ny Beyoncé zaho izy fa Beyoncé nindro fa zaho izy Madagasikara ke aza magnitra magnano salegy askoany izy nagnavoaka teny zegny aza magnitra magnano salegy fa salegy mintsika bokavaratra tsy tokony ampamagnitra atsika maro zegny anitra nazo taminazy maro ny modèle mety lalaigna taka taminazy fa izy moa zegny de loso izy loso igny zegny tsy mipody izy fa misy isy atao zegny ny ranambelany nianatra ny modèle jiaby zay napetrany de iezaka moa zegny zandry madinika avy afara mba hagnano modèle izy na amin'ny lafiny kanto malagasy zegny na amin'ny conseil jiaby zay nareny zegny iezaka zay agnaraka ny raha jiaby ny rany satria tsy raha maharatsy ny raha ny rany fa ny raha atsika mila fiherantsika malagasy atsika zegny alohany tegna nampiteny rehetra zay ninidonia dia teraka tamin'ny 10 aogositra taona 1977 taona sy Belleville zanaky Bezara Jean Joseph Naibeza sy Kalozafy Bibiany mananjanaka aroe Miralay Kay Potin Jean de Dieu sy Tongazara Kristoli manan-talenta iny donia sady pira no mpamoron-kira tsy afaka mava ny fiarahamoniny aty avaratra Madagasikara ny fahaizany miarahamoniny amin'ny fianakavimbeny Kolo TV FM tarihany tale général tsy mifilopan'olona sy ny tale général moa dia mirary fiononona feno hoan'ny fianakaviana ao anatin'izay maresaka iraisampirenena takalonaina maheron-dronjato no tsy fantatra mazava amin'izao fotoana nanovonony Hamas ny tanazana namony ainy nandritra ny fanafian'ny Israely 7 andro ateo ariany sy ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas no mipetraka izay fanontaniana izay mitakiny amin'ny tsorana tsy misy atakandro azy ireo ny fianakaviany amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny faray mandram-pitafa ao amin'ny rahatitsondray ato plasy vaveloma to. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.